Fahombiazana kosa no azo ilazana ny hetsika Carnaval de Madagascar andian'ny faha-efatra izay natao tety Tsimamasina ny sabotsy ny alahady lasa teo. Tanjona tamin'ity hetsika ity dia ny fampahafantarana sy ny fampatsiahivana ny kolontsaina mampiavaka ny isaparitra toy ny fampisehoana ny sakafo izay avy any aminy ny fanomezana fahafaham-po ho an'ny ankizy tamin'ny alalan'ireo kilalao maro samihafa. Nisy ihany koa ny varotra fampirantiana ireo vokatra isaparitra. Tsy diso anjara ny tanora fa dia nisy ny fampisehoana ny arana tamin'ny Masikatra sy Samuel izay tena nahasarika olona maro tokoa. Ny lamina tanteraka ity hetsika andiany faha-efatra ity. Minute mondiale iarahana amin'ny CMH, Vogue, Ethiopian Airlines, Supermaki, Tuboscor. Eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena kosa indray dia niditra tamin'ny andro fahadimy ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany taona 2024 izay atao any Russia tamin'ity androany ity. Lalao telo no tanterahina androany omenanao ary nivoaka talao tamin'ity androany ity sy ny fampitinana ny andro faha-efatra omaly.